Tontolom-baovao manodidina ny politika tsy ara-iasa amin'ny fanjakana intsony manomboka izao. Ny antoko politika tiako Madagasikara mijoro mpanohitra zany manomboka izao ity antoko tarehin'Andriamatoa Marc Ravalomanana ity nohazavan'ny filompanorona izany antoko izany fa tsy vonona isokatra amin'ny rivelina rehetra eto amin'ny firenena ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao ary dia misampana zany lalana ho an'ny fitondrana sy ny antoko politika tiako Madagasikara. Nanambara tamin'ny fomba ofisialy androany sy ny filoha nasionaly ny antoko TIM Marc Ravalomanana fa ho mpanohitra ny antoko TIM manomboka izao. Tsy salasala ny tena ny nanambara fa ampy izay ny fanoloran-tena nataony tamin'ny fitondrana. Hita taratra ho izy fa tena tsy vonona ny ara-iasa mihitsy ny fitondrana amin'ny nanalany ny ministra Roland Ravatomanga teo amin'ny toerana maha-ministra azy. Ity ministra teo aloha ity izay hita teny Faravohitra androany. Tsy mety tsony fiaraha-miasa. Tsy hoe tsy mety fotsiny fa tena izy mihitsy maniketsiketsy ara-iasa amin'intsony. Fa anjara fotony laza hoe tsisy tsony ny fiaraha-miasantsika amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ny antony dia tena tsy mendrika sady tsy nety raha ny fijery aty ivelany na fijery vahoaka na fijery ny communauté internationale hoe ny fomba nanalana na hoe ny olona namokatra sy manao ny asa indray ao anatin'ny ministera no misorona amin'ny antony ara-politika. Manomboka izao zany dia azo lazaina fa efa manomboka misorotra amin'izay ny hery politika misy eto Madagasikara. Andrasan'izany zao ny mety ho toy ny fanoherana eny amin'ny antenimieram-pirenena sy eny amin'ny antenimieran-dolona eny. Fantaniana mipetraka dia aka ny toerana natokana ho an'ny mpanohitra eny amin'ireo antenimiery ireo ve ny TIM sa tsia.